raha ny antsoina hoe science exacte no nazatra atsika teto amin'ity fandarana ity fanaovana fikarohana mahakasika an'izany hitetezantsika an'ireo be mpikarohana maro samihafa manomboka eto isika dia mba hijery koa ny antsoina hoe science sociale mahakasika ny fiarahamonina mahakasika ny fanabeazana izay misy ihany koa ny seha-pikarohana ao anatiny eto anivo ny campus ny barikadimy aty amin'ny université ny Toamasina ahitana toeram-pianarana maro ato ary misandrahaka amin'ny lafiny maro ny seha-pikarohana amin'ireny toeram-pianarana maro samihafa ireny. Ho anan'io dia nisafidy manokana izay ny école normale supérieure. Inona moa ity école normale supérieure ity? Ny fahafantarantsika azy dia fanofanana ny olona ho mpanabe. Amin'izao vanim-potoana misy atsika izao dia misy ireo fanavaozana maro samihafa ary misy ihany koa ny fampiarana ny voka-pikarohana hampiroboroboana sy hanatsarana hampitomboana ny ambaindainy fanabeazana eo anivony izany école normale supérieure izany. Misy ireo zava-baovao ary misy ihany koa ireo karazana voka-pikarohana ampiarina amin'ny famolavolana ny ho mpanabe izay iakinany ny ho avin'ny firenena. Io no hojerentsika voalohany ato anatin'izao fandaharana izay somary miova kely amin'ny mahazatra antsika izao kanefa antenaina fa hahalinantsika ny fanarahana azy. Miarahaba ary antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fanarahana ny fandaharana. Ankalaza ny fahadimy taona ny Université ny Toamasina dia anisany nahafantarana ny cure tamin'izany fotoana zany dia ny mention gestion sy ny mention économie. Fa nitatra maro izay lalam-piofanana zay taty afara ary nanomboka tamin'ny taona 1922 dia natsangana ato anatin'ny Université ny Toamasina ny école normale supérieure izay manome fiofanana sy fikarohana mifanaraka amin'ny filan'ny faritra moa zany. Zay no antony nananganana ny école normale supérieure io. Misy 13 nisan'ireo mention ao anatiny ary efa nahazo habilitation avokoa izy ireo. Manatao mamaly ny filan'ny fampianarana fa ihany koa ho fanatsarana ny fampianarana any amin'ny ireo EPP sy ny CEG ary ny lycée zany. Ny arrêté d'habilitation larana fahatelombifolo sy telonjato avy amin'ny ministre ny fampianaram-boly sy fikarohana ara-tsiansa no nampijoro ny école normale supérieure teto amin'ny université ny Toamasina ny 17 novambra 2022. Fanofanana mpanabe mitovy amin'ny atao any anivony école normale supérieure rehetra misy eto Madagasikara saingy manana ny mampiavaka azy manokana ny eto Toamasina. Ny diplôme azo avy ato dia tsy entina mpianatra eny amin'ny lycée irery ihany fa ahafahan'ny mpianatra ihany koa manohy ambonimbony amin'ny école doctorale satria ny master dia master indifférencié izay hoe sady professionnel izy io no académique. Raha école doctorale no resana dia fikarohana no ambadika izay sady mamolavola ny ho mpikaroka no manomana ny olona hiantsehatra amin'ny lafim-panabeazana samihafa ny ENS eto Toamasina. Fanofanana mpampianatra momba ny science économique et sociale dia aty ihany koa manofana ny mpampianatra andeha ho ampianatra any amin'ny lycée technique izay mampianatra momba ny gestion sy ny économie. Dia mizara roa zany ny fampianarana aty fanofanana mpampianatra ampianatra any amin'ny lycée technique sy ny fanofanana mpampianatra andeha ampianatra any amin'ny lycée général. Tsy azo idivirana ny LMD sady mamoaka mpampianatra afaka miantsehatra asa-panabeazana any amin'ny ambaratonga faharoa ny ENS Toamasina saingy mampiavaka azy ny famolavolana mpampianatra hiantsoroka ny fanabeazana any fotony. Formation continue, licence master
mpampianatra anabea ny kilonga any amin'ny préscolaire. Dia io parcours éducation de la petite enfance zany no mampiavaka ny tia ENS ny Thomasina ty satria manomboka zao zany afaka 3 taona dia hoisy mpampianatra ho fanina 3 taona ampianatra ny zaza any amin'ny préscolaire zay hoe anabe fa tsy ampianatra zay ho mampiavaka matetika mampiavaka antsika andeha ampianatra fa ny aty amin'ny éducation de base ny tena izy dia hoe anabe. Mivelatra amin'ny seha-pikarohana ity sekoly ambony fanafanana mpanabe ity ny laboratoire rony tanjona adrikasa ho an'ny mpianatra fa ny tena zava-dehibe dia ny hanaovana andram-pikarohana hoy ny tompona andraikitra. Satria zao mampiavaka antsika io atsika rehefa mpianatra surtout le olo tsy nagnano formation izy existe ny anatra ny théorie fa atsika mifany mpanabe ny mpampianatra dia tsy maintsy magnano pratique nderandeha ampianarantsika atsika mba ialana amin'ny tsy fahaizana mba ialana amin'ny mampianatra raha tsy nanahana. Ny lanja ny fikarohana aty amin'ny université moa zany misy ny atao hoe publication. Rehefa publication dia manome lanja eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena an'izay voka-pikarohan'izay. Hatreto mpianatra amin'ny niveau master izay manomana mémoire efa homanina sahady amoaka voka-pikarohana avolenta mba ho avoakanay ho atao an'izay publication izay rehefa vita ny fanohanan'izy zareo voka-pikarohany azahoana le diplôme dia mba ho amin'ny anaran'ny université ny Thomasina ho reharehan'ny université ny Thomasina sy ny firenena malagasy manontolo ny voka-pikarohana izay ho avoakan'ireo mpianatra eo ambany fitarihan'ireo mpampianatra tsy avy eto toerana ihany fa eran'ny lavalonynosy. Ary misy ihany koa ary namana mahafatrapoa avy any Chine izay tonga eto efa tonga eto izy manampy an'ireo mpianatra na amin'ny fampianarana na amin'ny fikarohana sy mifanohana mpiara-miasa rehetra amin'izay fanomezana lanja voka-pikarohana vokarina miaraka amin'ny mpianatra izay. Laboratoire ohatra zao dia ahafahanay miara-miasa amin'ny partenaire privé misokatra ho an'ny olon-drehetra zany izay mila ny kadre avy aty aminay zany dia misokatra ho an'ny rehetra ny laboratoire chimie na ny laboratoire physique atao amin'ny ENS. Fampihofanana sy fikarohana mifanaraka amin'ny filanin'ny faritra. Raha malala fa aty Thomasina dia maro ireo vokatra ny jirofo ny vanille ny cannelle ny gingembre sauvage ohatra ny baie rose ihany koa ny catafay sy ny aoli ny géranium izay ahafahana mahazo ny huile essentielle na ny loha-menaka izay azo tiliana atao anatin'ireto laboratoire reto. Mpampianatra mpanabe asa masina mivoatra ny tontolo miova ny toetrandro ny omaly tsy anio amin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Maro ny tanora maniry dia miroso miezaka dia milofo ho mpampianatra ho mpanabe tsy afa-misaraka amin'ny fikarohana nefa no ety manatratra ny tanjona. Mahazo pédagogie sy technique ny fampianarana raha ioarana amin'ny faculté zany. Ary koa na magnaraka ny ENS tsy voatery tsy maintsy hampianatra ianao ary afaka misafidy sampagna hafa rehefa tavoaka avy amin'ny ENS. Raha zegny efa fagniriana anazy letra za mbola letra za tamin'ny fahazazana anazy zegny za efa nagniro ho teo mpampianatra
ka za zegny avake tonga tato amin'ny NS zegny za hitako fô tegna aty zegny le en plus les formations zegny formation mampiovagna ho an'ny olona zay ho te anao mpampianatra. Fianaragna amin'ny NS dia isan'ny mamolavola olona ray ho lasa mpanabe matianina. Ary noho ny fahatsapako izany dia nanetry tena mba andeha hanamafy ny fahalalako aty amin'ny NS mba tonga zaho lasa mpampianatra matianina afaka hanabe tsara ny ankizy malagasy. Aminay akagny mokany somary mbola ambanimbany volo dia vitsy be mpampianatra aminay akagny. Directrice zao na proviseur regny mbola mitagna matière maro be sady maro koa zaza miala andaragna amin'ny fianarana. Dia tiako zegny zaho koa mpampianatra akagny mbô afaka magnomia hevitra zaza motiver zaza hoe mianarana re fa surtout le viavy maro be zegny viavy mbola zaza kely dia efa mitsoka andaragna mianatra sasany koa bikibo akagny nefa tsisy asa dia mpijalindala surtout le zaza viavy zegny tegna tiako motiver hoe midira mianara mafy re fa tsy vitany hoe lala fogna andeha melogna antsika viavy. Mahafinaritra anazy zegny mahita ny zaza ampianarako mahay surtout koa moa ny ray aman-drenay taloha tagny efa nisy nianatra tamin'ny NS ka iny ihany naranay amin'ity taranaka afara ty sady zaho koa mba tiako zany ny mpianatra ny malagasy amin'ny PP CGC lycée mba hitombo fahaizana zany antony dirika en français mba iny ahafahako zany manampy ny fireneko amin'ny sehatra ny fampianarana. Cause ny hitagna etsika hitagna asa lakiagna mahitagna asa zegny satria any ambanivohitra any ambanivohitra zegny tsy dia betsaka mpampianatra loatra zegny antony mifanako mpampianatra ato amin'ny NS. Zaho zao magnaraka mission SS tanjoko zao entrepreneur. Tapitra ny fandarantsika apahany voalohany iny namantarantsika ny karazana endrika fanavaozana ho an'ny fikarohana eo anivon'ny école normale supérieure. Amin'ny fandaharana manaraka dia hiditra lalindalina kokoa isika ka hamantatra amin'ny antsipirian'ny fampiarana ireny zava-baovao eo anivon'ity sekoly ambony manofana ho mpanabe ity. Mametraka ny mandram-piaona tompoko lahy sy tompoko vavy.